ka za zao mijery ny zavatra nitranga da ny kongo c'est grave fa tsy mindrenesana feo firy asako moa amin'ny faritany dia ohatrany hoe ambo malaza ihany no Madagasikara mais bon tsy hiditra am'izay débat ray zay tsika fa mampieritreritra hoe tsisy resaka firy Mazenga tam'le faty olona tany miampy an'le olona tsy hita hatram'izao tam'le sambo azadiny fa nisy an'iny affaire iny zay navoaka ny député Afakandro Christian de hatram'izao mbola miady reo fianakavianareo hoe aiza ny havanay zay tsy fantatra raha tena maty tokoa fa ohatrany tsy mazavazava io resaka io donc zany tokony mbola azo anaovana recherche nationale mihitsy satria aina tokony mbola azo vonjena inona moa zany le tena tombontsoa le fionana tao anatin'izany rehetrarehetra zany ohatra hoe le ile reny le tramanjo rehetrarehetra dina zany tena tsy reo ihany ane maty tao anatin'ilay izy za zao izy de mandona ny ampipoanareo any Ambositra mandona ny ampipoanareo any Kalamavony mandona ny ampipoanareo any Mahajanga mandona ny ampipoanareo any Antsinanana any Tomasina satria inona ny antony nisy analatsaka tao no fanapozinana ara-tsakafo le fanapozinana ara-tsakafo manina marina moa ny le amby fotsiny atao hoe mortadelle le izy rehefa moro so de zay koa raha mahafaty an'le olona nanina le izy natao hoe mortadelle efa moro zavita sasa le anarana ary le olona inona zay ngely mahatonga an'le le vasy folina eran'izao tontolo zao raha tadiditsika ko le vasy kiriera meme foana mpandava kaiza tsy tapy le izy farany fa nitsotra zany ao anatin'ity rehefa anao an'lay zavatra nareo rehefa natomboko ty zavatra ty ohatra ny ainga teto amin'ny point A de farana atao de zay zany izy le atao hoe vita fa tsy natomboko ity de eo amin'ny 2 kilometatra de hoe tokanana rehefa io zany tokananareo de tapitra nge zany le asy fa rano zany le asa ao anatin'le izy efa afaka miditra nareo ka lasa miditra ndray nareo aty anatina findahako sy ao anatin'ny tambajotra tserasera miditra nareo anatin'ilay antso toy ny mahazatra rapitso tsisy fandarana so de mieritreritra hoe andro rapitso io ny androany zany de avlatsinayidray miditra nareo ny antso mahazatra de raisika eo zay antso tafiditra satria dia maro ianareo no maniry ihany koa hiditra ao anatina sehatra toy itony zay afaka mivahiny averiko foana zay zay afaka mivahiny zay afaka mivahiny dia miresaka amin'ny tenako dia alamitsika hoe zay raha mba hivahiny ihany amin'izao sotro zao dia alamitsika zany hoe raha ohatra ka manohatra ianareo dia mba asaitsika koa mpitondra raha mpitondra ianareo dia asaitsika koa mpanohatra fa tsy hoe ianareo rera kory mandeha ila ohatran'ny kavony ratovinarivo sandy eto tsika fa rehefa misy ny ilany dia asiana koa ny ilany zay le izy misy foana tsy misy mihitsy teto hoe aloha anao sofina anankiray de sofina fa rehefa nisy maso de nisy maso roa de misy lavakorona de lavakorona roa de misy ny sofina de sofina roa de misy ny tanana de tanana roa de misy ny to ohatra zay hatrany hatrany ao anatin'izay inona izy zao raha isika zay tsy tafiditra arany amin'ity maraina ity izy rehefa voninao ao anatin'izay loha hevitra maromaro izay nitansainay miraha lahy teto zay ny araka tamin'ny nasaina hony miarabanao afaka fiditra ianao ny ampirangaro eto amin'ity transfireny ity olona iroa manimba ny fireny ity zay zany fampoloany raha olona zay aloha tena voalohany indrindra e ministre landa satria raha hidina andalam-be atika anongana zokondraha zao Clémogène naniany tamreo Sénégal mazay teto olandareto sandarina zany ireo mifalalako manimba ny fireny ity raha hidina zao ny mpianatry université 4 ahoana tokony Clémogène no atao zany olona ireo manimba ny fireny ity de manaty ko reto mpiarabe aminy fa itsika vahoaka koa nefa de mika tonga say laza maty zao mpitondra fanjakana zao fa zao betsaka raha hoe nyteny an'izao mpitondra fanjakana zao nivela rano nataony laza izy no voalohany indrindra tsira zany zay tena raisana amin'ity no nataony téléphérique ao asia ny arbe ny embouteillage ao Antananarivo no asiana ny téléphérique fa fotoana ny fiara ao Antananarivo laza zao ndray nefa nitobily électronique anafara hidina zany ny tena tina tonga amin'ny tantasy de itsika vahoaka mila tonga saina aloha raha ampy manoka iminy koa fa itsika tsy fantatra satria tisy le mankarara rehetra ny tansiretika moa iandro révélation fatana anazy fa itsika tsy fantatra raha efa lafy raha fa miandro fotsiny tsika zany fa amiko hoe ila vahoaka ny tonga saina
aloha rangahy. Makasitraka anao na manao olona tsara tao anatin'izay fanehoan-kevitra izay. Io anie ilay mitsoka tsy enjehana ho ny hafa. Vao raha isika ny azo tafiditra miarabanao. Miaraba madame Gisèle. Io ministry ny fitsarana izay miteny tamin'ny Fort Dauphin Noaly io avy membre atao amin'ny profide ny synode Tatananarivo. Ka rehefa lasa ministry izy dia mitsoahana tsy membre des bureaux tao amin'ny synodale. Donc ala hely toerana eny ministre io satria ny fatana FJKM dia hoe ianao rehefa ao anatin'ny olon-finoana mpiandraikitra baom-piangonana foibe tsy mahazo mijabatsabaka any amin'ny raratra eny. Ka ny tianyteny ministry ny fitsarana ty atao dia izao sady ministry izy no mbola hitanany lehibe ny bureau synodale anazy foibe nefa ny FJKM tsy mety izany. Ka zany izy lasa miteniteny foana izy rehefa tonga tamin'ny Fort Dauphin ny fiangonana tsy tokony misy fitondrana. Amiko zany dia tsy mihainy taminany izay napetraka Andriamanitra ny firenena tsy misy zany ny mpitondra fa sy kinetony ihany ny kinetao. Maninona koa zany kardinaly karazana Désiré raha enjehanareo hoe iny nefa katolika mitovy anareo impino izay mitena ny kasiany evanjely masina toroteny manindrina anareo. Maninona iny tsy enjehanareo fa maninona foana lehibe ny FJKM manenjehanareo. Mamparary any FJKM zany zavatra zany a. Zay ngambany anahy Marzona fa makasitraka. Makasitraka ny madame Gisèle atao anatin'ny fitirana amin'ny vatana izay raha isika indray ny antso tafiditra manaraka izy rehefa tafiditra ao. Rehefa tafiditra dia eto mifanehoan-kevitra antsika. Miarabanao arany eny tompoko iza dia faiza miaraba tiako tenenina zany olona hitondra zany dia miomana tena miomana matona zay vao mitondra dia mpitondra antsika ty nge nanongam-panjakany izy ninona lazainy nanongam-panjakany izy noho izany tsy miomana izy fa entiny sansan fotsiny tamin'ny tetezamity dia miaka ny tatana ozy nefa ny zavatra rehetra mifanakana tamin'ny tetezamity tsisy nataony filoha ny zavatra ny avy ene tsisy ny taterany fa mety midega fotsiny teo le tetezamity dia nitaky nandritra ny dimitaona lasa izy tsy afaka nilatsaka tany izy efa miverina indray lazay ny fefa niomana izy tamin'ny 2013 hoe nandritra ny 2013-2018 izy zany niomana tany aka efa mipetrapetraka tondra ny UEM izy nakaiza le UEM tsy ninona UEM daholo le malagasy amin'izao fotoana tady dia frère any filoha io tamin'le resaka 400 mégawatt aiza le izy zao misy dia inona ny ataony manome tsy ny tany aloha retsaretra dia ianao ane zany mitondra zany tokony mandinika sy miomana hoe inona ny tsy mety nataony teo aloha zao tsy mety retsaretra zao anitsiko rehefa mitondra ary vao maika atsaraika fa tsy lozana manao fandehana fozaorana memta dia mandrosondroso kely dia memta ohatry zany rehefa mandroso dia mandrosotra amin'ny fakany fa aza mandeha memtremta zany zay zany ny olana tenenina foana fa mivolana nanaovana ny teleférika raikina vola ihany maninona ka nanaovana ny route nationale raiky Madagasikara nefa ny angovy eto aminao tsy ampy zao avo sady dia io fa mivelomina tao le teleférika mandreka indray ny délestage aiza zany ny fiainanao amin'izany reny mibastile aka dia zay nan'olona miady amin'io maninona namany ny Maurice misy kely io rehefa manao tourisme miady mahavelona amin'ny firenena maninona ibastile akena be ao ambonin'ireo mikakakakaina tsaka sy navolona avy any Dubai makany inona ny olana amin'izany tsy vola be mikakakana na reo filomanosa vezy fomba fanjonony vezy reny ary tato dia efa vola miditra ka ohatra ka misy tourisme tonga eto zany etsakety zany metenenako hoe apatsaina amin'ny malagasy fa nereny eto Madagasikara eto tsy laniny malagasy fa apatsaina amin'ny malagasy zao inona ny lana sadeky iny mavany délestage hoe mavany fampianakina be fitsabony zao maty fa voavidy ny vola zany miainako mehaba mamangeny fahokina zany fa vola maova zavatra dia samy daholo mionona eto daholo fa maty velona matanjaka mampiseho any tanjany mirerey fa hoaivony sadeky inona tokotsy ho azo misy sadeky io ka izy tia afeky anday vola eko misy vola iodina eto misy toekakeny iodina zany dia azare daholo eny fa tsisy makaty amin'ny malagasy zay zany ny teny hoe tsisy kahina any sadeky fa ka misy zany sadeky zany angatany aminy
mba avao milao de lestage fampianarana ny fitsaboana ny lalana zao faokina tsy fandrimpalemana eto Madagasikara zao ka zay vaovao a de manao an'izay satra makasitraka anao anatin'izay faneon-kevitra izay alohantsika somary milamindamina ihany fa mahafahampahana ohatran'ny ratsy atao kavana ny toetra raha-pirenena miaraba namanao olona tsara izy dia avaiza salama tompoko Vicky Thomasina ihany ranga miaraba tsika avany Thomasina izy zany javanisy dito izany ranosy sataty ihany zany nosy zany nga mba raha ataoko ohatra nosy manana maizenazy nosy manana kasina mba mijanahary raha zambenareo dia tao teraka tao mitsatrika taony milevy inona tsy joanareo amina tany mijanahary amin'ny rano amin'izay fampiasany be ny tanànanareo tsisy raha ilana anazy zany any sanareo fa nagnary fomban-drazana koa io tany io manety fomban-drazana iary azo joroana io atsandrany fomban-drazana miaro anareo amin'ny talinareo io fa zay misy mangataka mijanahary ndraiky razana koa manampy anareo misakabesika tokoa makasitraka anao aminatin'izay fidirana mivantana zay solotena vany faritra antsinanana amin'ny Tomasina tao anatina sehatra toy itony tena mampalahelo ny toetra raha misy eto amin'ny tany safirenena miarabanao iza dia vaiza tompoko manao tompoko eny tompoko iza dia vaiza tompoko atambore ihany ity io rehefa fantatritsika domilina nefa ka hatramin'ny 2018 ka hatramin'ny zondray fitondrana hitondrajolona dia tsisy mihitsy rehefa fantatrika tsirairay ny ratsy ary tena ratsy da hoe ny zavatra ataony io fa mba angatahanatsika vahoaka malagasy mila rehefa tonga saina daholo tsika hoe tsisy fitondrana io ny angatahana re dia andaotsika hitady vahaolana mahondra izay manana vahaolana avo dia jeretsika hoe ahoana mety azy hoe ampiasaina an'le vahaolana fa itsika efa mahafantatra vahoaka malagasy mety e efa mahafantatra hoe tsisy fitondrana zao tsisy fitondrana zao fa vahaolana re andao re raha tsika mitady dia jeretsika hoe vahaolana mahondrina tsika makasitraka anao raisika indray ny antso tafiditra manaraka amin'ity maraina ity rehefa tafiditra dia faneon-kevitra no entintsika avy hatrany makasika izay raharaha-pirenena izay satria dia maro loko ny tsy fahombiazana ataon'izao fitondram-panjakana izao zay ngely ny teny tsy atao be mamerina azy ny sarotra amin'ireny lela zayna hoe vely rano ireny zany vely rano zany mitsitsika zany tena zava-doza raha toka tsy tateraka ho an'ny izay manao azy miarabanao eny tompoko miarabanao eny tompoko manolo hevitra aho manolo hevitra anareo firenena malagasy aho mamory sakay atavogra sakay afitazonareo manam-pahefara eo rehefa misy konta ataonareo sakay io ataotsika sakay lamozena koa zany agnarany potepotely sakay atao pogra tsara de atao agnaty kapoaka de afitsy afasy amin'ny manam-pahefara laza hoe manana kasika bolisy kasika tsaipotsaipo agnarany io za koatsy aty ambombe anoy resaky reo makasitraka ny solotena avy any ambovombe androy lalana makany koa dia mbola sarotra tena sarotra ary mbola ratsy dia ratsy ihany koa raha isika ny antso tafiditra amin'ity maraina ity manoloana izay raharaha-pirenena izay miarabanao eny tompoko iza dia vaiza eny tompoko kasika n'le fifidianana filohan'ny fitsikemany kolonaro io tadiditsika tsara tamin'ny 2009 nanaovana ny filohan'ny fitsikema tamin'ny periakamina tamin'ireny ny ofisier tamin'ireny afa ofisier supérieur izy tamin'izany fa tamin'ny 91 reny mbola ofisier blevita mivoaka tany amin'ny akiminy dia reny ny kolokoloan'ny tafika malagasy io tamin'izany foana dia ao anatin'io fitondrana dia efika karakaran'le manamboninaka zany atao tamin'ny Andriamanitra kely reny no mitafika fa voamialo reny dia zay misy fa mangatsitsika ohatrany roro fotsiny raha voamialo amin'ny kôly io
Tafty ao moa tsy tena loza manova ny firenentsika ity mazara hoe mbola matahotr'Andriamanitra no firy malagasy nama tsy ohatran'izao ty firenena malagasy ty ary nampitondra raha olona matahotr'Andriamanitra tsy hanao ohatran'izao ty firenentsika hoe farany hatrambinga eto ambany masoandro ny malagasy raha ngaty olona manana ny maizany olona manana zany olona manana ny azo maloza zany olona mivovotra zany rehefa manatombo Macron zay raha ngaty no mitena hoe fahatrona rolo jerena de tsy manakambo le mpitondra lasa miselaka amin'ray ampiasao no alika mivavaka fa zany iny fa raha malagasy manompo oloany hoe za nga tena iala amity faratsina rehetrarehetra totoan'Andriamanitra 48 heures diombana raha ny malagasy no afaka hoe raha tsy ngety zavamantively ty raha tsy ngety fivarotatao ty raha tsy ngety fanenda sy fanatika n'Andriamanitra ny tena anao maninona sy manao an'izany zavatra zany malagasy papalainy ny malagasy am'izao fa tapitra anatin'ny tokan'lela misy tokavavy teo any mpitondra any faransa za taon'izany kory zany ny asako tamin'izany fa sakatora inona ny faransa tsy tatsony ohatran'le inona le filazanaro azy hoe andy mitsika de misy koetaka marodona tegny tokony fidirena makasitraka anao aleo aloha zay ankely izy aleo aloha zay milatsaka fa raha ny asehatra ny finoana ve dia asiana candidat mpanjakana tsy ohatran'ny mahampimera anga nareo mpitondra raha nga tena tsy haiko tsony zay hitondranareo an'ity firenena ity nefa ndra-pitso rafaka pitso nareo tsy eo dia ahoana tokony hovaina ihany keo ny teny filamatra ho an'ny tafika ho an'ny mpiaron'ny mpitondra hoy ny général Ramakavelo Désiré fa tsy ho an'ny tanindrazana tsony satria dia very ilay teny filamatra makasitraka anao mon général miarabanao manazanao ramazona rasily any miarabanao rasily ny azy zany fangatahako zany mety maromaro ngamba mitovy hevitra aminahako am'ty zavatra ty aiangaviana mba hivondrona ny radio privé zay manohatra an'io fitondrana io fa ity fa fitondrana efa tena tsisy lavana tsony ty de faharoa manaraka an'izay koa tonga de rehefa tena osaka andalambe zany de tokony tonga de misy mpitarika fa raha ohatra ka ty telefôna zany atao sikenaakaviaka de vo mainka mahazo aina zareo io zany ka mba hiangaviana zany zay olona tena tonga de afaka tena tonga de hitondra ny olona zany anganana an'ity faingaka an'ity fa maty etsika menakavy mijaly etsika menakavy zay fa misao tsara marzolona makasitraka ny namanao tsara tao anatin'izay faneon-kevitra izay ny zavatra natomboka tsy maintsy misy farany foana rehefa natomboka ny mpitondra teo amin'izay toeran'izay izy tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tsy tamin'ny fomba tsy demokratika dia misy farany foana misy farany raha jiaby io izy le namako izay maheno tsara izy amin'izao fotoana izao miarabanao efa tafiditra anao 038 22 vovoka vitsivitsy raha afaka amin'ny teny anao dia oeto mifaneon-kevitra anao efa tafiditra anao eny tompoko oeto le faneon-kevitra anao lasa salama fotsiny dia ao presidenta republika sika ty zany raha vo misy zany zavatry atao sy maintsy izy fona zany magnano tonga loha le zavatra atao da tsy misy hoe miantra ny vahoaka zany le izy hoe mba mifotony zany hoe ino e problème mandeha mba miditra amin'ny faritra zany tsy zany isa propagande foana zany zay momba anazy eo zay vao mandeha amin'ny faritra zay mampalahelo teny sore tompo makasitraka anao raha isika indray ny antso tafiditra manaraka ao anatin'izay faneon-kevitra izay 2 minitra ihany ny ananantsika anazy dia afaka miverina eo nareo raha ohatra hoe mbola hiverina raha toka voafeo anatin'izay 2 minitra izay dia raisitsika izay antso tafiditra izay miarabanao eny tompoko efa tafiditra ianao 032 26 hoe toara faneon-kevitra anao eny tompoko tsy mifanaraka ny commune Tamatavien sy ny Tamatavy teo ka lasa ny vahoaka no madinika no mpitondra posy sy ny tompony posy no hakana vola tsy andrariny sorona fa finoa le onjam-peo anao finoa le onjam-peo anao azafady dia ao anaty finday anao nomena voaloha vola ara-dalàna kanefa ireo ny anaovana ajojay ny vavoakan'ireo mpitondra reo dia ny hoe ny volanay na voafidy anay mitovy amin'izany koa ny
resaka tany nenana vahoaka mangina manomboka any amin'ny filapoko tany dia visy miakatra any ambony any. Misy général anankiray zany mba nanontaniana ny heviny zany dia miteny hoe miandry ny vahoaka hitroatra hoy ny zavatra ho lazaina fa tsy mba hoe hamaha olana mikasika an'izay olana eo amin'ny mahatokona andraikitra an'izay. Ary le vahoaka zany dia natao hoe afangalana volana reo vahoaka mila ny volany hiditra amin'ny commune zany nitadiavina izay ny zavatra mampalahelo anay vahoaka ty dia misaotra andreo tompoko. Makasitraka anao raisika neny antso tafiditra manaraka izay faneho-kevitra ho avy eo andray fana antso anankiroa tsika dia ho fiheziko ny zavatra rehetra izay nambara tamin'ity maraina ity manoloana ny tranga misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Miarabanao. Salama tokoa mbola hierina koa za vititra masina mina io. Lava misy moa koa izany amintsika Madagasikara eto dia izao mba hajanony any efa mombakombangana mpitondra zay tokony navita anazy io. Zany ny tena atsika zao ne nataotsika ihany natao le mpamombana ihany problème misy atsika zao. Zao le zareo mitarika namombana reny nefa zao afaka miaina ara-dalàna atsika voaloaka tarikina mamombana zao izy mamaka tiky zao io. Hita zany andro hafa mba dia mila famombana tokony atao. Fa tsika ty ila Frantsa foa ambadiky ny raha misy mampijaly atsika zao. Io karana miaina antsika Madagasikara tokony jovena tompora jiabijiaby iny karana citoyen français manana valo santimetatra daholo dikany fa bakoly frantsay io karana breny dikany raha io karana io koa betsaka feno antsika Madagasikara eto tsy maintsy mikorontona fony koa i Madagasikara atsika ty sata betsaka tokoa. Makasitraka anao raha isika ny antso tafiditra manaraka amin'ity maraina ity izy efa tafiditra ao antso raisa dia ho fesiko izay sehatra rehetra izay satria dia zava-dehibe tokoa amin'ireo solotena. Miarabanao. Ento efa tafiditra ianao. Allo. Iza dia faiza to Serve avy aty Fianarantsoa. Miarabany Serve avy any Fianarantsoa. Eny toko mahagaga fotsiny zany ty zao le saka ty nosy io. Le onjam-peonao somary vonoa dia ao anatin'ny findainao mena azafady. Io saka ty io zany dia efa nosy azika io asika io sy tokony amidy zany na mpanofaina fa efa ny Madagasikara amin'ny fomba hoana moa zany no hataosika ny ampelantagnana ve mbola amidy kanefa asika mbola mitady koa ny ilzepas tena mahagaga be misy ny fomba zany ka mitaraigna amin'ny fitondrana satria ny antony any tokony hazaina ny tany Malagasy satria zany fitiavan-tanindrazana any sakaty aty Antananarivo nanaovana ny consultation publique zany hoe dia horariny nefa zany any sakaty zany mampalahelo ny vahoaka voalojoka ataondray ny tafoka regny ka mampalahelo zay zavatra zay. Dia ny zavatra tiako hamafisina zany raha tsy miray saigna miray hina ny olo dia sisy zavatra vagnina eto satria zareo fotsiny pastuliar eny tena mampalahelo raha ohatra ka io le potsika zany ny faritra simo, potsika ny foko mikey, potsika ny rano lava mety taditsika tao amin'ny KMM matimaty ny trondro ao anaty rano ka manoloana an'izay zany mila miady isika vahoaka etietazazany fisaotra to. Makasitraka anao raha isika ny antso farany dia zay no amaranantsika ny antso amezako anazy ao anatin'izay fotoana fodefoy izay raha toka tsisy itsony ny ao arany. Miarabanao. Eny tompoko. Salama tokoa. Eny tompoko. Mety ho faneho-kevitra anao arany. Momba ny fitondrana ty tsaina tsy mety amin'ny tena ny mety zany le fanoty zany le tena tsy mahafinka azy mihitsy. Makasitraka anao anatin'izay faneho-kevitra izay zava-dehibe tokoa no nambara tamin'ity andron'ny anio ity ary tao anatin'ny fitoniana tanteraka no nanaovantsika ny faneho-kevitra rehetra amin'ireo solotena nanerana ny Madagasikara sy tany ampitan-dranomasina ihany koa satria dia be dehibe ianareo no niditra mivantana tamin'ity maraina ity any amin'ny latsina any indraytsika ny fanomey fotoana ireo olona fa raha fihezana zany ny zavatra misy ao anatin'izay sehatra izay dia tsotra
ny amin'ny hoe mila mandray fanapahan-kevitra entitra sady aingana ny vahoaka malagasy satria ny vahoaka malagasy ny tompon'ny teny farany rehefa nametraka ny mpitondra izy eo amin'izay fitondrana izay dia anjaran'ny vahoaka ihany koa no manesitra azy eo anatin'ny ny tantanany satria ny fampanantenana zay amatorana azy amin'ny vahoaka malagasy hoe nisy fampanantenana maromaro nataony tsy nisy tanteraka nisy vely rano ny rano velesina raha ritra mihitsy nisy dia hoe ively an'le rano ritra mihitsy ny ara ny tena tanjona tao anatin'ilay izy ny jiro zay nampanantenana diso fangataka tany am-piandohany isika satria jiro ny nangatahantsika dia reny ny jiro nomeny anareo fa raha nytenitsika hoe omeo herinaratra zay dia afa nomeny fa ny zavatra natao tao anatin'ilay 400 mégawatt zay ampiana 400 mégawatt tsotra ny valony io tany amin'ny fanamafisam-peo no nitondrana an'ilay izy satria angadiny io any an'izay fanamafisam-peo zay mazava ane zany ainy tanteraka ane mandrebireby sy mipasoka ny domy foana rehefa misy zavatra misy eto hoe ainy tanteraka mametraka hoe rehefa misy olana mitranga ataon'ny ekipa mampime dia ainy tanteraka ny pitson'iny mamerina ny sainy vahoaka indray hoe mbola io le mpitondra zany tokony ho tsapatsika ao anatin'ilay sehatra fa misy fiangarana lehibe sy misy alakobika tsy tsiko tare ao anatin'ilay izy tsotra nisy olona aina latsaka tany amin'ny faritra ambositra efa natsona ihany koa hoe reny olona ireny sady anavela fotsiny ny ohatrany tany lavitra andrina dia avelao any nefa nylazaina fa tsy misy district adiny ntsony eto Madagasikara aiza ho aiza zany ny fampitahana an'ireny hoe nisy ny fametrahanareo ny gouvernoura teto aiza zao faritra tena mandeha sy tsara eto Madagasikara aiza zany ny tena mandroso tsy Antananarivo rery Madagasikara rehefa menareo an'ilay olona zay tompo-pahoriana teo ny anjarany dia zara ho any koa zany ny anjara any amin'ireny olona zay ny tany saiko teo reny ny atomboany voalohany teto dia ny farana taty an'le tany Ambomalaza tany Ikala Mavony ny atomboany io tany ny atomboany io tatary io dia aza veriverezina amin'izay datura sy beladonna ny olona satria io dia fitaovana anankiray nampiasana izay zao anisan'ny nampiasana zany tamin'ny fotoanandrony tena sekoly fanabeazana fototra fikosehana gorodiny io tany raha tany nafaty nefa be deabe zany ny vahoaka maty tsy niteny ny amiraly tamin'izany nefa anisan'ny manana ny fahaiza manao ihany koa dia zany rehetrarehetra zany tokony ho fantatritsika hoe inona ny zavatra misy zay le izy rehefa natomboka dia isaorana avokoa isika rehetra afaka